mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahaly-miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mahazo an'izao fotoana izao indray ahafahantsika mandinga ny teniny dia ny iriny izany dia mba hitondra fanavaozana ho antsika tsirairay avy. Lohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra ho mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tompontoana izay omenao anain'io. Tompo mamelany ilokay amin-drafa aminay fa tsy mendrika anao izahay. Angataka mba ho sokafanao anay ny masompasoavanao ka afahanay mahatsapa ny alalana izany fitiavanao izany fa ihany koa mba ahafantaranay ny sitraponao ny aminay. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny bibidia. Resaka momba ny bibidia isika dia ilay bibidia voalohany dia nivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Voalazan'ny Apokalipsia toko 7:10 izay fa niakatra avy tamin'ny tany ozy izy kosa ilay bibidia faharoa. Ny ranomasina dia maneho ny olona sy ny vahoaka betsaka sy ny firenena ary ny samihafa fitena. Ny tany ary dia maneho faritra vitsim-ponina amin'izao tontolo izao. Dia io bibidia faharoa io dia miseho eo akaikin'ny faran'ny vanim-potoana ra-paminaniana izay ampiara-ny bibidia voalohany fahefany. Izany hoe lasa zava-dehibe izy io tamin'ny taona 1870. Fanaraka tsara amin'ny famaritana io i Etats-Unis. Nanambarany fahaleovantenany izy ireo tamin'ny 1770 ary nanaiky ny lalàram-panorenany tamin'ny 1870. Nekena ho firenena matanjakeran-tany izy tamin'ny faran'ny taonjato 1700. Nanohy ny teniny toy izao ihany koa Jaona manao hoe nanatandroka roa tahaka ny anjanak'ondry izy ary ny teny tahaka ny dragona. Ao amin'ny faminanian'ny Baiboly ny tandroka dia maneho hery. Tsy sahala amin'ilay bibidia voalohany fa tsy manana satro-boninahitra eo amin'ny tandrony izy io ka milaza fa tsy fitondram-panjakana izy io. Ny tandroka roa dia maneho an'ireo fitsipika fototra roa izay niandohan'ny hery sy ny fahombiazan'ny Etats-Unis dia ny fahalalahana ara-politika sy ny fahalalahana ara-pivavahana. Ity firenena malemy fanahy toy ny zanak'ondry ity dia miteny toy ny dragona amin'ny farany. Mampiasa ny fahefana rehetra nanana ny bibidia voalohany izy ary nanao ny foto-pitsipiny momba ny fahalalahana ara-pivavahana ka nahatonga ny tany sompony eo aminy hivavaka amin'ilay bibidia voalohany. Etats-Unis izany no voalohany tahaky ny ankofan'ny olona rehetra eto an-tany amin'ilay bibidia voalohany amin'ny alalan'ny fanekena ny fahefana ara-panahy sy ara-nofon'ny Papa. Araka io faminaniana io dia manangana sarin'ny bibidia Etats-Unis, firaisan'ny fiangonana sy ny fanjakana ary tahaka ny iankofana amin'io sary io ny firenena rehetra. Ny tena mahavariana dia tamin'ny fotoana nahafantarana azy voalohany ho io hery io, izany hoe ilay bibidia izany dia lavitra ny miaramila sy ara-toe-karena azy Etats-Unis ary mbola misy hatramin'izao. Eritrereto ny tsy fahandriam-pahalemana ara-politika any Amerika ny ankehitriny. Aminao ohatrany ahoana no mety ahatongany na ahatanteran'izany faminaniana izany. Saiko ianao andinika sy hamaky ny Apokalipsia toko 7:10 ary angataka ihany koa ny fanahy masina nazava izany ao an-tsaintsika. Mianatra ny lesona isika mba ahafantarantsika ny fahamarinana rehetra ka hahatonga antsika hiomana ny amin'ny fiavian'ny Tompo tsy ho ela ny amin'ny rahon'ny-lanitra. Vavaka isika. Nay tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao izay na amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay mpianatra anay ny toko mandrakariva ny amin'ny teninao dia ny amin'ny teninao irery ihany. Kaoka izay tsy salasala na hitady fanazavana hafa mivoaka noho ny amin'ny soratra masinao fa aoka hitoko teny fantatra mandrakariva ny amin'izany. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.